Miarabantsika tsy ariavindray tsy ty lady maraina fa 4 ny volana jolay ity tonga fandraisana ny mofinaina indray isika rehetsika mamakivaky ny tontolo andro anio alohan'ny dirantsika any amin'izany nefa dia vavaka isika ny Tombaandriamanitra tolotra ianao ny tena laza ny azo sy voninahitra sotrana indrindra iray hoany amin'ny fitiavanao nay ary mbola ahafahana indray andray ny fahasoavanao amin'ity maraina ity gataka aminao mba hamanginy isa-tokantrano tsirairay avy izay mienjo afandarana izao ka azo heriny hoentina miatrika sady ny tontolo andro anio nonona sy angatany aminaran'i Jesosy amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe modely ho an'ny ankizy sy ny tanora ilay amin'ny Luka 2:2-5 manao hoe ary Jesosy ny tombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona amen. Ny aina tao anatin'ny tokantrano tatsazy tena mantsy Kristy fony teto an-tany akanjo tsara indrindra azony ray aman-dreny nomena azy izany no nanaovany dia akanjo tsotra fitondra ny tatsaha zany. Ireo lalana mikitoatoana ny Nazareta no nandehanany ary nianika an'ireo avoana sy tendrombohitra izy mpiasa mazoto miasa mafy izy tao tokantranony ary voarakitra tsoratra ny tantaran'ny mpiainany izay feno asa soa. Raha teo eo anivon'ny olona ambony sy ny mpanankarena no nandaniany Kristy ny fiainany dia tsy ho nahazo ny fankahirezana ny nakasain'ny tompo omena azy ny tontolo misy an'ireo mpiasa mafy. Saingy fantatry Kristy fa tsy maintsy manomboka ny asany amin'ny fanomezana asa na ny asa tsotra fanaon'ireo mpanao asa tanana izay miasa mafy azahoana ny hanina isan'andro izy. Ny anarany ny asa mpandrafitra mba ho vorotsokajy ho asa mendrikajy ny asa rehetra atao am-pahamarinana izay mampisolotra an'ireo rehetra miasa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Ny anjely no naman'i Kristy satria nanao ny asany iray tokoa izy teo atobi-pilofosana teo an-dabilion'ny mpandrafitra. Toy ny rehefa manao fagagana ho an'ny vahoaka ihany izy. Avy tamin'ny tsotoa dia ny mpanjakan'ny lanitra nieraka ny tanterahany sy ny fahefanana ananany. Nihetry ho an'ny fantrany Kristy mba hampianaraka antsika fa azontsika atao ihany koa ny miara mandeha akaiky amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny asa izy nandray anjara tamin'ny fanohanana sy ny fikarakarana amin'ny fianakaviany ihany koa izy. Zary nahatratra azy ny harerahana nefa tsy nampiseho fahasosorana izy na dia kely aza. Ny fanahiny tsy mba feno fanahina momba ny zavatry ny tany ka hoe tsy nanana fotoana nitreretina momba ny zava-panahy ny an-danitra izy. Matetika izy no nifandray tamin'ny lanitra tamin'ny alalan'ny hira renimpon'i Nazareta. Matetika izy manandra-peo ny vavaka sy misaotra an'Andriamanitra dia toa nandroaka an'ireo anjely ratsy ny fiterana nataony ary nameny fofomanitra ny toerana misy azy zany. Ny fanaraka sy ny fandrindra tamin'ny fiainana sy ny toetra an'Andriamanitra ny fiainana izy ilay modely tonga lafatra nataiza ary izy ilay Andriamanitsika mahalala ny bitika indrindra misy amin'ny fiainantsika izy noho izany. Mahatsapa ihany koa ny fahoriana izay lalina indrindra ao aminao izy noho izany ary aoka ny isika sy salasala tokoa fa ametraka sy izara ny momba antsika rehetra eo aminy. Amen. Vavaka isika sotrana indrindra izay rehoany amin'ny rahateninao izay niraisina ianio ankasitrahana ny fiainany koa ny mbola ataonao fiainanay fantatsay fa tena mahatsapa ny fiainanay tokoa ianao ary tsy mijery fotsiny ianao ka mangina fa mijery izay mahasoanay ary mantanteraka ny ataterany drafo amonjena ao anatinay tsirairay avy eto ka nanjara amin'ny fiainanao tokoa an'izahay. Aoka ianao tompo hialolalana amin'izay rehetra ataonay ka na ny fafidinay na ny fanirianay na ny zavatra tiana ho kasaina rehetra dia aoka ianao eo aloha. Anaran'i Jesosy amen. Saru vile
sepiaru